Fanokana-panjakana zany ho tsy hisy zany satria le olona anao an'izany inge tsisy hery tsisy inona. Misy miteny koa amin'izao fotoana izao le panaleta de anakorotana amin'ny fa 20 janoary sy ny namany io zany a de hoe vahoaka de zao andao anao seul miaramila mianatra ny ady manana fitaovana aveo no ataonao hoe andao anao seul. Faly miarabantsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy araka hitantsika vidéo fanokefitsy nataon'ny General Bomba na Ravalomanana Richard teo fa hoe tsy hisy zany fanonganam-panjakana zany satria tsy manana hery na malemy tsisy vola ny olona avy any aty amin'ny antoko-panohitra. Ny zavatra tsy tiany hotrindrina eto ko anatin'ny vidéo ity dia mahakasiky ny solombavam-bahoaka ka sy tena indrena solonayko sy filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ho jerentsika misimisy kokoa zany fanokefitsy nataony zany. Zay manko ny tapany voalohany, ny tapany faharoa kosa dia mahakasiky ny niakatry ny fitsarana androany manko teny amin'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana anosy ireo fitoriana raharaham-pifidianana napetraky ny mpisolovava ny candidat Tojo Ravalomanana izay. Zay koa ny tapany faharoa araka ho jerentsika. Ndao ary ho jerentsika zany fanokefitsy nataon'ny Richard Ravalomanana General Bomba zay tapany voalohany mahakasiky ny raha satria mbola ao anatiny zareo ihany ny lolom-po fa hoe nisy manko tany Morondava manko ny fanokefitra dia nisakanana zareo manko ny solombavam-bahoaka sy tena indrena solonayko tamin'ny mihavatoro iny koa mbola manana lolom-po ity General Bomba ty satria mbola ao izy zareo misy heloka ary tsy nifona i solombavam-bahoaka sy tena indrena solonayko ary tsy hisy zany korontana zany satria mbola izareo no mifehy any zareo ny tanàna koa. Andao ary jerentsika zany fanokefitra nataony izay. Fanokana-panjakana zany ho tsy hisy zany satria le olona anao an'izany inge tsisy hery tsisy inona. Misy miteny koa amin'izao fotoana izao le panaleta de anakorotana amin'ny fa 20 janoary sy ny namany io zany a de hoe vahoaka de zao andao anao seul miaramila mianatra ny ady manana fitaovana aveo no ataonao hoe andao anao seul miala tsiny ahako miaramila ny kiomy aza vitanay reto no fe azy tamin'ny fotoana andro ndreo tokony andraikitra dalo tamin'izany fotoana zany de ianao zay olona rikatra ve de hiteny an'izany ary ianao aza dio fa mbola ananany mpitany reo filaminana lolo-toy ihany ianao satria tany Morondava ianao nanosika zandary tsy mba mahalala miala tsiny akory fa manandrama tsy haiko raha za aloha mbola tompona andraikitra manandrama mandeha amin'ny arabe fa eo no anehoana hoe maninona ianao no manosika zandary tany narehanao tany Morondava tany. Ny manarak'izay hoe hiteny hoe ny vahoaka no mananona an'izao mahatonga le fanjakana mety hoe tsy narahan'ny vahoaka tsony misy zavatra tsy mety nataony teo ny fanjakana tamin'ny fotoana andro zao fantatrareo zany ny mpitandro filaminana generaly ve ataonao ela amaivanina raha mba ampanina hoe aela ny tanina miaramila nalaina ho an'ny sosiete na akoatra ny fanarotany taon'ny olona manodidina azy fa amin'izao fotoana izao mpitondra fanjakana tsy mbola hitako izy hoe azo aninjihana mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao inona no aninjihana anazy nangalatra tany ve izy manambany mpitandro filaminana ve izy ny zavatra ataony ary de hoe miezaka ampanosony ty Madagasikara ty fanjakana zany ho tsy hisy zany satria le olona anao an'izany inge tsisy hery tsisy inona zay teniko azy hoe na ny vahoaka hoe toy tsy misy akory na ny hoe andao fa misy moyen ho ataony tsy misy tamin'ny teo aloha de mety irearezy zay misy firenendehibe manohana anay za zao tamin'ny Russie de niteneniny tamin'ohatra hoe zay tsy miaraka amin'izany olona zany fa matika amin'ny fotsiny zany olona milaza fa toanam-by Vladimir Poutine zany mandaingy zany ozy izy tenenina taminay zany ny présidenteny conseil fédéral ny teny an'izany ny tao amin'ny Duma ny teny an'izany daholo hoe tsy misy an'izany mihitsy aty fa amin'ny mahafilohan'ny comité olympique ny judoazy natonga azy ny raisina tao fa tsisy resaka an'izany hoe tsy toanany ihany zany fa ninay ozy izy fanjakana mahefa ihany araka hitantsika manko zany fanokefitsy nataon'ny General Bomba zay fa hoe any zareo ny basy ary any zareo ihany koa ny miaramila rehetrarehetra zareo efa ataontsika hoe efa nanao resaka ady izay koa hitantsika fa tsy teny rery no tiany ho teneny eto fa na ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ihany koa satria niteny izy hoe na général izy tonga de tenenao hoe ela ary io ihany koa ny fandravana tany
izy tokoa moa tiana mpandravatany amin'ity firenenantsika ity. Tsy de valapatra loatsika fa hijery ihany koa ny tapany faharoa araka ny tenenintsika teo zay mahakasiky ny fifanolanana ara-pifidianana niakatra fitsarana androany manko ny candidat Tojo Ravalomanana teo izay koa mpisolovavana azy no nanatanteraka an'izany ho an'ny candidat Tojo Ravalomanana araky ny loharam-baovao dia fitoriana ny nambaran'izy ireo ho fisiany fampiasana ny fahefam-panjakana, ny volam-panjakana, ny mpiasam-panjakana ary ny fananam-panjakana nanaovana fampelezan-kevitra nanohanana candidat mpanjakana izay. Teo ihany koa ny fanokafana indray ny listy ny mpifidy ka nampidirana ireo anaran'olona amin'ny lilany tao anatin'ny lista izay sokajiana ho tao anatin'ny fomba tsy ara-dalàna sy tamin'ny alalan'ny hosoka. Ny ambaran'izy ireo ho fandika-dalàna sy amboletra ny tranga nandritra ny androny latsabato toy ny fampiasana ireo bulletin précoché sy fitaterana olona maro avy any amin'ny commune hafa hifidy ankeriny ary imbetsaka tamin'ny bureau fandatsaham-bato maro samihafa. Raha tsy misy ny fiovana dia hivoaka ny larobia ny didim-pitsarana mikasika ireo fitoriana ireo. Ty manko mahakasika ny ordonnance rehetrarehetra sy fananam-panjakana natao tamin'ny resaka fifidianana izay. Mbola hiandry ampitoniana antsika ho izy ireo satria larobia mety hivoaka izany voka-pifidianana zany. Na izany na tsy zany aza dia tsy maintsy hoa rehetra ihany no lany eo. Move inona no afaka ataontsika rehetrarehetra raha ohatra ka hoe lany madiodio ny candidat rehetrareo atolotry ny mpitondra fanjakana izay. Ka tokony fahiomaiomana amin'izao araka hitantsika moa ko fampiankina ihany amin'ny tapany voalohany ny tenentsika teo zay satria tsisy haharesany zareo malemy tsika avy aty fa ny zareo mahery ary tsika tsy manambola fa ry zareo ihany manambola any zareo ny hery rehetrarehetra koa tsy afaka manohitra atsika satria any zareo ny tanàna izay efa fatapatatra ihany efa mazavazava ihany satria zareo tsy maintsy ho lany eo avy amina tsika ataontsika hoe fitoriana ty ny raisina fa tsy hitombona koa fa mila miomaomana mila mihetriketrika amin'izao fotoana izao satria ho zareo ihany no lany araka tenentsika zay. Ndao manko ty manko misy vidéo zay ny fanokevitsy nataon'ny mpisolovava ny candidat Tojo Ravalomanana sy raha mahakasiky ny hosoka mpifidianana izay. Nisy ny tsy fanarahan-dalàna, nisy ny hosoka sy tentative izay karazany. Efa mazava tsara tao. Mipetrakintsika amin'ny fitsarana zany izy ary zay mino fa fitsarana tena tsara amin'ny tena izy. Raha tsy misy ny tsindrotsindry ary zay mangataka mihitsy mba tsisy tsindrotsindry ao anatin'ity resaka ity. Fa zay mahatoky zay ny zavatra nisy ny raha antsika nahita daholo ny zava-nisy teto Antananarivo fa tsy azo afenina ny zay. Inona avy ireo teboka goavana zay tena nisy an'izareo? Teboka goavana zao ohatra ny resaka ordonnance. Teboka goavana ordonnance reny manam-pahefana samihafa mampifidy candidat reny miaramila nataon'ny fidy be maro be izy tao tsy voatanisa maro be le izy dia sady mivandravandra fantatry ny olona rehetra zany zavatra dia eo amin'ny tribunal zany tsika zao ny dossier dia anao miandritsika amin'ny larobia zany. Tsy nametraka rakety koa izy sa hoe ny avy aty aminareo ihany nametraka rakety tatao? Nametraka rakety izy amina bureau de vote vitsivitsy zany fa zavatra tsy mahakasika an'le candidat anay le izy fa sady tsy mitombona le izy efa nivakin'ny zanona teo fa tsy misy zavatra tsisy proof zany le izy. Inona mety hoe fangatahana na andrasanareo ihany koa mety hoe misy karazana hoe fanafoanana vato azo ny candidat zay torianareo io ve sa hoe manao hoe? Izay no nangatahana tao angata fanafoanana vato satria amin'ny tsara tanàna izay no nangatahana dia hivoaka zany ny tena vokatra vaovao zay zany satria rehefa misy foana ny vokatra azo ny candidat sasany miova zany ny vokatra zay zany le izy dia jerenantsika mipetraka Tsy nangataka disqualification? Disqualification tsy nangataka nangatahana daholo zany ka nangatahana daholo zany zavatra rehetra zany zay lazaiko anareo hoe tena feno le zavatra ao ahoana ny nambaran'ny fitsarana? Nareo ny anteo za kosa aloha tsy lasa zay mandiso ny nambarany aho fa ny nambaranay no azonay no teneninay tanio zareo fa mivoaka eo zay ka